amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. aoka hivavaka isika rehetra, ry Andriamanitra ray Zanaka ary fanahy masina ao, izay mpamorona sy mpanavitra ary fanahy masina anay, mivoretana atreanao izay amin'ity tranonao ity, mba hihainy izay lazainao aminay. Andriamanitra ao, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay, mba ho sokafan'ny fanahy masina ny fonay, mba hiasan'ny teninao amponay, ahatonga anay hibebaka noho ny ota nataonay. Ka mba hinoanay Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary tomboanay hiatsara isanandro amin'ny fitondratena masina. Ho heninao anie izany ty Andriamanitra ao, sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra Ray Zanaka ary fanahy masina, izay tompon'ny fiangonana ary mitantana ny fiainan'ny fiangonana, dia izay ne zany izay tsirairay avy, ary indrindra izay miaino an'izao fahandaharan'izao na ny antoerana lavitra Madagasikara aza, koa dia mangataka aminao izay ta io izay mba hay andray ny teninao ka anatonanao Jesosy eo izay eto aminay amin'ny alalan'izao teninao izao, ary mifona ho an'ny firenenay, mifona ho an'izao tontolo izao, ny amin'ny fahotany indrindra ny kristianina izay tsy tena mino anao, fa mahatoky ny teninao fa ianao momba anay mandrakariva, mba ara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Amin'izao alahady faha-efatra manaraka amin'ny Pasika izao ry havana malala, dia ny filazantsara araka ny jaona toko fahafito, ny andininy fahafito amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny telopolo. Toy izao ary mivaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary tamin'ny andro farany izay andro lehibe tamin'ny andro firahavravona dia nitsangana Jesosy ka niantsona na hoe, raha misy olona mangetaheta, aoka izy anatona ka hisotro. Izay mino ahy dia hisony ny rano velona hiboboky avy ao an-kibony, araka ny voalaza ny soratra masina. Ary ny fanahy izay efa ho raisiny mino azy no nolazainy tamin'izany, fa ny fanahy tsy mbola nomena, satria Jesosy tsy mbola miditra tamin'ny voninaniny. Ray maso manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Androany amin'izao fitaovam-pivavahana fohy eto amin'ity televizionn'ity ry havana indrindra ao amin'ny fiangonana, dia ny ten'Andriamanitra izay omeny antsika androany dia mitaona antsika mba hino an'i Jesosy Kristy. Ahoana no aizantsika mino an'i Jesosy Kristy? Dia arak'izay nataon'ny olona tamin'i Jehovah Andriamanitra tamin'ny andron'ny testamenta taloha ihany. Koa tsara tsy pianety fa izay ten'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha mifanaraka amin'ity teny an'io ty dia izay voalaza ny Exodosy toko fahafito ambin'ny folo sy ny Nomery toko faharoapolo, izay samy mitantara ny olana nanjoa amin'ny Mosesy noho ny fitarainany vahoaka, fa rehefa nandeha tany an'efitra izy dia nisedra olana mafy, tsy hain'olombelona ny vahana. Inona ny olana? Ny voalohany izay efa nitranga dia ny olana ara-tsakafo, dia nitady sakafo hohanina, dia nahavaha olana noho ny fonena Jehova ka nanome azy mana sy papelika, sady vary no laoka zany. Fa izao ndray ny olana izay mafimafy noho ny sakafo, rano. Ity rano ity ilain'ny olona ity, fa na dia tsy mihinana sakafo vary atsika dia moramora ihany, fa ny tsy misotro rano dia tena sarotra tokoa. Ka na ny olona indrindra koa ny biby dia samy ho faty rehefa tsy mahazo rano. Raha fehezina dia efa nisy zavatra telo sady lehibe nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Ino izay zavatra telo izay? Nekeny, tamin'ny alalan'ny fanekena tao amin'ny tendrombohitra Sinay ny ahavahoakany azy, indrindra ny nanoran'Andriamanitra teniny dia Jehovah Andriamanitra ho mpanjaka na ho Andriamanitra ny Israely. Faharoa, nahazo hanina mofo, io no hanina voalohany, ary ny faharoa amin'ny sakafo dia ny hena, dia ny hena ny papelika. Telo zay. Fa
nanahoana ny vokany teo amin'ny finoan-dreto olon-dreto. Tena nahita tokoa ny sandriny Jehova izy naneo fahagagana famonjena azy amin'ny anoanana, ary hitany koa fa on'izany fanekena nataon'Andriamanitra azy olony zany dia tena karakarainy. Fa amin'ity fahefatry ity amin'ny olan'ny rano dia nomonmonina tokoa tamin'ny Mosesy sy Arona izay mpitarika ny Israely ny Israely. Tezitra hatramin'ny Mosesy sy Arona. Zao no navalin'ny Mosesy, nahoana ianareo no mampijaly anay, dia nitaraina tamin'Andriamanitra Mosesy. Dia zao nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe alaivo ny kitehinao iny zay efa nampiasainao tamin'ny reniranonely tany Egipta, dia akapo io vatolampy io fa hanome anareo rano. Fa ity ny nampalahelo, tsy niraisiny Mosesy amin'ny fahamatorany zany, ka sady tamin'ny fahatezerana izy nikapoka amin'ny vatolampy indroa, movy amin'ity vatolampy ity koa dia hanomezan'Andriamanitra rano ho anareo. Fa nikapohany tamin'ny hatezerana ihany sy tamin'ny tsy finoana, indrindra tamin'ny tsy fahamasinana, nivoaka niboboky avy amin'ny vatolampy ny rano. Zao navalin'Andriamanitra azy anefa ao amin'ny Nomerito 20:2-20. Jehova niteny tamin'ny Mosesy sy Arona nanao hoe satria tsy nino ahy ianareo anamasina ahy eo anatrehan'ny zanak'Israely, dia tsy hitondra izao fiangonana izao ho any amin'ny tany izay nomeko azy ianareo. Io no afatra voalohany androany. Isika koa efa noraisin'i Jesosy teo amin'ny batisa, nanomezany ny rano mba ho voavelany elontsika dia afaka mifandray amin'Andriamanitra, mandray ny fanekena vaovao sika eo amin'ny batisa. Ray zay. Faharoa dia niny nanoloran'i Jesosy indray ho mpiandry tsara ho antsika. Roa zay. Fa ny fahatelo amin'izany fiandrasan'i Jesosy zany dia no angatahany Jesosy ary asainy mangataka aminy koa ny ondry fahatokina avy amin'Andriamanitra, fanomezana lehibe ho antsika mamakivaky zao fiaina tsarotra zao, zany fahatokina zany, zany tsy ananatsika, tsy ananatsika zany. Io ny zavatra fahatelo. Fa inona ny fahefatra zay atao hoe mira zotra na paralele amin'ilay tamin'ny testamenta taloha teo. Ny fahefatra dia ity, tena manamasina azy ve isika amin'ny fizahantsoetra tahaka ny tsy fisindrany teo. Fa Mosesy lavo dia tsy nino, fa dia nikapokapoka fahatany fotsiny ny vatolampy. Io no olantsika riavana, manatrika coronavirus ary mananontanyna ny B167 le virus avy any Inde. Korotana mpanao politika, tebiteby ny olona rehetra na vazana malagasy, inona no antenainao amin'ity fivavahantsika ity? Fa tsy zany ihany, fa miara-panahy indrindra no tena olana. Inona no ara-panahy? Isika dia maloto eritreritra tahaka Mosesy ihany, maloto eritreritra. Rehefa tena diso zatra fakazatra amin'i Jehova dia mety tezitra amin'i Jehova. Isika ne tezitra amin'i Jehova amin'izao aretin'izao ka mila dioviny zany feonferitreretatsika zany. Fa everitsika koa tahaka ny Jiosy rehefa manadio ny feritreretana izy dia any amin'ny fanatitra. Kanefa hoy ny teny ao amin'ny Hebreo 10:2 amin'ny anaran'i Jesosy, tsy mahatanteraka ny olona manatona izay fanatitra ateliny mandrakariva isa-taona. Izany fanaterana fanatitra sy ny fahamanginana fivainanana masina ao Jerosalema amin'ny fety rehetra Jiosy zany, tsy mahafaka mahadio ny feonferitrereta'ny Jiosy. Fa ho antsika kosa amin'izao mandeha ty am-piangonantsika, inona no eritreretinao anadiovanao ny feonferitreritanao? Mamaly zany Jesosy ankehitriny. Ny famaliany Jesosy ankehitriny dia mila miaiky notatsika sika amin'ny fampianaram-pinoana zay entiny mova etenintsika ve zay ny fampianaram-pinoana reny. Fa matetika amin'izay mitranga
na amin'ny tsy fisina dia efa sahirantsika maika fa amin'ny fahafatesany sahirantsika move manaraka fitsipotondratena kristiana tokoa isika ary move isika manaiky anatona azy amin'ny maloha rano ny fahafinaretana ara-pana azy tena manatona azy hoe isika samy mandeha am-pahazarany io indrindra mitsanganan Jesosy ka nitenenany tamin'ny feo mafy rehefa ho rava ny fety firavoravona zay lazainy ity tenin'Andriamanitra ity dia ny fetin'ny taberna kely aniversera na fahatserovana nytondran'Andriamanitra ny zanak'Israely andeha nenefitra sy ny ahatongavany koa ao amin'ny tany Kanana amin'izao an'io zao ary havana dia taon'i Jesosy amin'ny fitsanganany ianao maninona soratra masina hoe ny teny mazava hoe mitsangany Jesosy mitsangany Jesosy satria zay vao hitory-teny ary ny olona iaino azy tena anda azy tokoa fa na izy anda dia zao ihany ny fantany mbola izy zay anaiky azy enao indrindra ny taon'ny anaiky azy ka hitsanganany eto ary hitenenany amin'ny feo mafy dia Jesosy rehefa miteny sy miasa manao fitoriana filazantsara mpamonjeny dia matotra tsy mba manao vazivazy tahaka Mosesy hoe kapohako any ty mety hiteraka rano ty tsy mba manao izany Jesosy fa miasa pahendrena ary mifehy tsara ny teny sy ny fihetsika zay ataony zany ataony Jesosy atsika zay vao mahavonjy atsika fa ndraindray isika rehefa ty am-piangonana mandeha am-pahazarana ary mivazivazy azy tsy mino tsara ny fahefana ananany hoy Jesosy zay mangetaeta aoka izy anatona matotra zany ny etaeta dia no ny fantrany fa maninona isika ny mantra araka ny fanambarany Jesosy eto misy zavatra ananatsika ny men'Andriamanitra atsika nefa nafodsika no ny fiainotsika ny feondevoly ino zay ananatsika ny men'Andriamanitra atsika zay fiarahantsika amin'Andriamanitra tahaka nataony Adama sy Eva taiza taon'ny say Edena tahaka nataony Mosesy sy Arona fonisy tany Egipta ary indrindra ny tana ny ranomasina mena nafoiny zany fiarahany zany ka toy ny mahantra izy ary mahantra menomenona fa tsy mba tahaka ny Lazarosy aosika iaiky zany fantratsika zany ka angetaeta fiarahana amin'Andriamanitra zany tadiavin'i Jesosy amin'izao tenin'Andriamanitra zao noho izany mandeha zao ianao raha tianao no anana fiarahana amin'Andriamanitra fa izay ny fiainana mandrakizay manapahevitra tompo manapahevitra anatona an'izy anatona an' Jesosy reto olonreto a dia efa mifarana amin'ny fety tao Jerosalema efa maika hody dia atsaritra Jesosy enolo za alohany andehananareo hody na dia efa voafatotra azy netana zany koa mitakin' Jesosy androany amintsika amin'izao fianona ny teny zao ny fahatelo farany ry havana ho an'izay manatona an' Jesosy zany hoe ny mino azy amin'ny filazany fa izy manome anao rano analany etaetanao dia izao koa ny fanovana omeny anao hanovanao zay vato lampy ho tonga kibo mamoaka rano velona miboboky ina moa ny dikan'izany ry havana ny vato lampy ny feon'ny fieritreretantsika ao amin'ny feon'ny fieritreretantsika eo no hijorotsika mafy ane za ty e ninoninona teny ataonao ry havana amin'izay mifamaly aminao na amin'izay feo mandeha mafy za ka izany fijorotsika mafy zany dia mahavato atsika kanefa zao nolazainy tenin'Andriamanitra hitan' Jesosy zany fovato lampitsika zany aloha ny teny amin'ny ohabolana toko fahenany andininy fahatelo amin'ny roapolo tandremo ny fonao fa avy ao no ivoan'ny aina na ny fahafatesana amin'izany feo fieritreretantsika zany avy no amboleny fanahy masina zay tondrony zao rano omenanao afaka etaeta zao ary zany rano tonga amin'ny feon'ny fieritreretantsika zany dia ny fanahy masina dia amoaka rano miboboka zay a ivoaka tsara dia ny inony zany ny asa tsara rehetra ny fiainana mandrakizay zay omeny Jesosy atsika dia amoaka asa tsara ina moa zany asa tsara zany dia ny asa tsara zay lazaina eto dia zao ry havana ny fanambarana
an Jesosy. Ny asany nataony taminao zany no ambaranao. Ny asa tsara dia ny fanambarana. Ina moa fanambarana Jesosy? Tahaka nambarany tamin'ilay vehivavy Samaritana izay matanjaka mahavita matsaka amin'ny 12 andro. Ny fanambarana nomeny Jesosy an'io vehivavy io dia raha mahafantatra ao maty izay omeko anao dia ny fiainana mandrakizay dia ianao no tokony angatak'amiko. Ry avako malala mangataha an Jesosy ny fiainana mandrakizay. Fa io fiainana mandrakizay dia ny fiarahana amin'Andriamanitra le narinao io no ao anatinao dia amoaka zavatra tsara. Ina moa ny zavatra tsara izay avoakatsika? Ny teny ataotsika. Ary ny teny ataotsika sy ny asa tsara ataotsika dia ny fojoroana ho an'Andriamanitra irery ihany amin'ny fiainatsika dia tahaka ny renirano sady be dia be no mahery mandevina ny fahafatesana manjaka eto amin'ity zao tontolo zao ty. Angatao ary ny anatona an Jesosy fanomeanao ny fanahy masina izy, ary ny fanahy masina anova ny fonao zay vato lampy amoaka rano miboboka dia ny teny ny fiainana mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiny. Aminareny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Samaritana, Jesosy sasatrany toloko, eo ambatsakany sikara, fakakaka vehivavy, no sandikoana ahamany, nahoany anao Jesosy no mangatakamiko, vehivavy Samaritana, omeo hamosotroiko, vehivavy Samaritana, Jesosy sasatrany toloko, eo ambatsakany sikara, fakakaka vehivavy, no sandikoana ahamany, nahoany anao Jesosy no mangatakamiko, vehivavy Samaritana. Fanomezan'Andriamanitra sizay ny tena minao omeo osotroiko tianao ianao no nangatakatami'ny ka lumeni rano verenona zay misotro tirany eta izay falirano izay omekwa azy dia fiainana mandrakizay falirano izay omekwa azy dia fiainana mandrakizay. O aminareo any eny Tompo, itay anareo any eny Tompo, ka iaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo aneny Tompo, ka iantra anareo, anandratra ny tavany aminareo aneny Tompo, ka hanome anareo
fiadanana. Amen. The song that message is God loves us.
antsika rehetra eto manjaka sy ny manodidina mifindra eto amintsika ny vidéaste photographe tsimy hitondrana vaovao antsika eto manjaka eo amin'ny photo professionnel sy vidéo professionnel photographe navita ny fiofanana fototra sy ny fiofanana manokana mahakasika ny événement familial toy ny mariage fiancé baptême anniversaire shooting professionnel manao tournage sy montage vidéo toy ny événement familial rehetra clip publicité reportage documentaire court-métrage sy long-métrage miaramiasa amin'ireo projet fikamanana aronasa sy karazany vidéaste photographe tsimy manana ndraiky efa maro tao anatin'ny valitaona nizorona ara-dalàna tany Antananarivo manana ny fitaovana professionnel izay manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia ankehitriny aza misalasala ary vidéaste photographe tsimy 034 94 018 19 na 033 02 154 69 compte Facebook Tsima Tsimanivo page Facebook photographe Tsima vidéaste photographe Tsima la qualité